Tena nahafantarana ny Maurice Tsiavonana ny famakafakana mikasika ny toetra raha-pirenena ny Fandimby, indrindra rehefa mahafapana ny toetra raha. Ny taona 2017 no nidirany voalohany teo amin'ny asa fanaovan-gazety atao amin'ny onjam-peo Tsiokavao, izay niarahany tamin'ny mpanao gazety Joary Ravoajanahary, izay talehan'ny ORTM amin'izao fotoana izao. Marihana fa teo alohan'ny mpanao gazety azy, dia efa namarana ary efa nikarakara ny fivoahan'ny mpitsabo Maurice Tsiavonana. Saingy tamin'ny fotoana izay anatanterahana izany hono reniny no nodimandry ny vadiny ary ny ovany sehatra hafa dia ny fanaovan-gazety izany. Tsy nijanona teo amin'ny asa fanaovan-gazety anefa Maurice Tsiavonana fa ny taona 2017 hatramin'ny 2017 dia lasa diplomata tany Maurice ny tenany nandritra ny 20 volana ary mbola niampy 20 volana ihany koa tao Italia. Taorian'ireo amin'ny tany Maurice Tsiavonana iraka sy nisy lony tenany Madagasikara tany avelan'ireo dia ny taona 2000 indray no niverina an-tanindrazana, ka tamin'izany no nitazomany ny toerana mahatompony andraikitry ny onjam-peo ny antsiva azy. Ny taona 2003 kosa dia lasa tany Marseille indray Maurice Tsiavonana ary tamin'izany no nitazomany ny toerana lefitry ny consul tany an-toerana nandritra ny taona maromaro. Rehefa nampidina ny consul ny Madagasikara tany Marseille io dia izy no niakatra tamin'ny toerana. Rehefa namaivay indray moa ny krizy ny taona 2004 dia no teto an-toerana ny Maurice Tsiavonana, nijanona volana vitsivitsy ary naverina ny tazona ny toerany tany Marseille amin'ny maha-consul ny Madagasikara azy. Rehefa nirehatra indray anefa ny atserasera nisy teto amin'ny firenena dia natsona ny verina teto an-tanindrazana indray ny tenany, ary tamin'izany no niasany teo amin'ny onjam-peo sy fahitalavitra Viva izay niandreketany ny fandarana Aokazava. Rehefa nandeha indray ny taona sy ny volana dia niandraikitra ny onjam-peo sy ny fahitalavitra En Air indray Maurice Tsiavonana, ary tamin'izany dia nitazona ny toerana ny talen'ny famoahana izy. Maurice Tsiavonana dia olona fidèle izy, mandainga izay miteny hoe vadika ary izy na mivadika ary na misabaka na manao zao, ny azy dia mazava ato izy dia ato, rehefa tsy rarahin'ny ato izy dia mifindra izy, fa sady fidèle izy no professionnel izy satria izy raha tantaraiko anareo isan'andro Maurice Tsiavonana dia tsy maintsy mahita ary zay misy ana dia andehanany. Rehefa tsy eta toerana dia mandany telefônina izy na amin'ny alina na ny maraina manontany ahoana ny fahitanao zao, ahoana ny fandehan'izao, ahoana ny fijerinao an'izao, dia manazava eo moa za amin'ny argument hoe zao io Maurice fahitako azy zao, ahafahany hoentiny miakatra plateau. Zany hoe tena olona responsable izy, malala ny asany izy malala ny zavatra ataony. Tia ny zavatra anankiray anisan'ny tena navarina ahako tamin'ny Maurice Tsiavonana dia misy fotoana rehefa tsy eto toerana ahako ka tsy azo telefônina dia tonga avy eo dia izy ny tonga voalohany any am'biraoako. Tsy malala izy na mieritreritra hoe tsy teo fa ny zavatra resahan'ny Maurice Tsiavonana voalohany dia hoe mananolana ve ny asako monsieur le PDG, na misy zavatra tsy nentina ataoko ve, fa 2 andro tsy nahitanao, 2 andro tsy nahaino anao, ka tiako raha misy tsy mety dia teneno amiko. Ny olona ohatr' zany amiko ny olona tena tompona andraikitra, ny olana tsisy fa samy manana ny andraikitra sy ny adidiny tsirairay, fa Maurice Tsiavonana dia diso ary tena disoko mihitsy izay miteny hoe tsy fidèle Maurice, tena olona fidèle iny. Ary tadidiko ny nagnomezana azy radio satria nanao direct tao amin'izany, tena grave be ny direct teto, le telefônina mofo-topaina geza be sala am'izao le izy télécell. Maurice Tsiavonana sy Pierre Older no anisany noekipevina voalohany indrindra amin'izany amin'le analyse politika zay nataony. Andro vitsivitsy talohany lasanany namangy azy tena ny hôpitaly dia nilazany hoe jerijereo ry Joary ny zanako, dia teo ny nahatsapako fa efa tena lazony ny aretina izy ary efa nandinidindina azy ny fahafatesany. Ny tena fahatsapako koa anankiray dia ilay tantara nitranga herinandro vitsivitsy talohany lasanany nahafatesan'ilay mpamiliny tao an-trano, dia tena netiny nakarary sainana azy mihitsy iny tranga raha iny
ary tsy izy rery any fa ny fianakaviana ray manontolo za masy de lazaiko fa tsy imorisy rery any ny tena ny fanerasera tamiko fa ny fianakaviana ray manontolo za zany tena nihevitra mihitsy hoe aisan'ny fianakaviany morisy mihitsy satria mifakahazo amiko sy ny faneraseraka tamiko daholo ny na ny reniny na ny prêt-à-pot aminy na ny zanandreo de mifankalala tamiko daholo de nisy impact psychologique ratsy be tamin'ny morisy iny raha iny na akoatran'ny aretina le hoe momba tsy nainy efa nahazo azy de nasehony atrany teo amin'ny fiainany zay fomba fijeriny hoe tsy matao masomena izy ny ilazany zavatra tiany holazaina sy arak'izay hitany hoe fahalalany azy zay aloha de zavatra hitako nisongadina tamin'iny lerangah iny fa avelony ka eto zany dia somary malahelo ihany aho raha ohatra ka mijery an'izao fahafatesany zao satria tosala tsy de mba taitra tam'izany reny olona rehetra zay atao hoe nitrotroiny ara-potokevitra teo amin'ny raha-pirenena tokony mba ho hitany dododody reny olona rehetra reny izy am'ireny minisitra teto amin'ny tany sy ny fanjakana reny tamin'ny taona 2019 moa tsy nitohanany zany Maurice Diavonina zany ary nanomezana tsiny azy ary asety to mifindrafindra ry ny fotokeviny no arahany fa mbola tsy mba namadika ny olona zay nitohanany izy zay ny zavatra lehibe hitako tamin'ny Maurice Diavonina na izy olona nitohanany de tohanany ambara-pahatongan'le hoe ity ny tsitsoro mampisarahana zay no hitako hoe fahamarinana eo amin'ny fanaovana ny tiasantsika ty Maurice Diavonina tao anatin'ny telo taona no fakalalanay anisan'ny tena fanerasera lehibe moa zany fa teo aloha fakalala tao anatin'ny sehatry ny asa tsy de fanerasera firy fa izy moa tany amin'ny organe hafa de zay teny organe hafa fa tao anatin'ny telo taona latsaka teo eo zany niarahana tao anatin'ny groupe RLM communication izy de anisan'ny olona hoe olona tsotra olona tia fanerasera tia mizara ny heviny amina trangan-javatra maro isan-karazany ohatra hoe sehatry ny politika, ekonomia na tranga ara-tsosialy dia amina mpanao famakafakana sy fanadiadiana mitranga eo anatin'ny fiarahamonina dia na miresaka samy mpinamana ary samy mpiara-miasa dia manao famakafakana sy manao fanadiadiana ny tranga rehetrarehetra zay fampiresahanay. Anisan'ny tena nanamarika manokana tamin'ny fiara-miasa tamin'ny Maurice Diavonina dia rehefa mivory ny tompony andraikitra rehetra eto amin'ny vondrona RLM communication ka misy ady hevitra atao ny amin'ny vaovao na ny amin'ny ligne éditoriale dia Maurice Diavonina tsy mba manakina na mitsaratsara na ohatrany hoe manindrinindry ao anaty fivoriana amma hoe fandrareziny ny asa fanaovana gazety anazy fa tena hoe mampianatra izy dia manitsy araka ny fomba fanitsiny dia zao hoe tatarainy ny fomba fiasany sy ny fomba fanaovana famakafakana dia anjaranao makalesina hitako hoe toetra tsara be zany satria mampivelatra ny mpiara-miasa rehetra zay fomba fanaon'izay olo fanetretena koa izy ny tenenako hoe manetry tena izy raha ny expérience efa ananany amin'le asa fanaovana gazety na ma diplomate azy taloha dia ohatrany hoe tena hoe matoky tena zany efa izy tena manetry tena be hoe alohan'ny anaovana famakafakana ozy izy mantsanay dia mamaky ny lahatsoratra efa mivoaka amin'ny gazety mamaky zay voasoratra any amin'ny presse numérique zany hoe mamaky anay rehetrarehetra aloha izy ny zavatra nataon'ny namany rehetra zay vao manao ny famakafakana dia hitako hoe tena endrika fanetretena be zany fahatelo tena atsiarovako anazy koa dia tamin'ny mariazy ny zanany tena taitra be hoe way na sainy Maurice Diavonina daholo ny mpiara-miasa tamin'ny efa ela na tany amin'ny Tsiokavao na tany amin'ny La Gazette na tany amin'ny Viva tatao amin'ny RLM tena hoe nisy endrika fampihavanana tany anatin'le mariazy dia tena hitako hoe nafinaritra be zay toetra Maurice Diavonina zay ary zay ny tena na tonga saina hoe tena olon'ny fihavanany Maurice Diavonina na eo ny tsy fitoviany ligne éditoriale na eo ny tsy vitovikevitra dia tena hoe nataony ho ambony ny fihavanana dia tena hoe hitako tany amin'le mariage zay ary hitako amin'ny toetra ny andavanandro koa dia zay ny tena hitako nanamarika anahy.
Maurice Tiavonana mpiara-miasa tato amin'ny RLM communication fotoana foy tao hoe fotoana foy nefa mamy ny arahana niaraka taminy aminay mpiara-miasa taminazy tato anisany natsarovako anazy voalohany tato amin'ny RLM ny fahaizana manantona ny olona zay mbola tsy fatany mpiara-miasa vaovao izy miezaka manantona ny tsirairay nay ny zara izy tato nay nampita ny fahaizany tana anjarana toera lehibe izy tato amin'ny RLM communication satria anisan'ny ray aman-dreny nametraka ny toerana ray aman-dreny izy ary tsy nisoroka izy ny teny na mananatra rehefa misy ny tsy mety atao taratahaka zany izy nanefa tia mifamaly fampiantso matetika zay mpiany zay mianaka fampiantso fampizary ahoana indray ty mahery ahoana novatsika an'ity miantso azy misy fotoana rehefa misy tsy haiko le izy vovà foana ny olo mihaino anao izy ary rezanany vahana le izy zay Maurice Tiavonana anisan'ny mpiena ny famakafakana rehefa atoandro vitako mihitsy ary no misy fotoana tsy misakafo fa mihaino satria misy afatra be da be ampitaina ary ny afatra ampitaina dia natao ho azo ny sarababem-bahoaka mora azo ny zavatra tiana tongavana mpamakafaka politika nisy vanim-potoana nanao famakafakana tao amin'ny onjam-peo ny Viva ny tenako dia rehefa tonga tamina vanim-potoana anankiray dia natsapy zay hoe mivoana tamin'ny zavatra ny fanarahana ny zavatra natao zany dia nisitaka tao amin'ny Viva ary nivadika tany amin'ny nanangana ny Free FM dia rehefa lasa tany amin'ny Free FM zahay tamin'izay fotoan'izay Maurice Tiavonana sy Pierre Older no nandimby an'ilay toerana nanao an'ilay famakafakana tao amin'ny onjam-peo ny Viva zareo tamin'izay fotoan'izay miaro ny fanjakana tetezamita nitarena Andriamatoa Andry Rajoelina zahay kosa dia tsy ankilany ny tsikera fatratra ny zavatra tsy nety natao an'ilay fitondrana tetezamita no le izy hoe nivoana tamin'ny zavatra fanarahana teny Akanja dia ina zavatra nitranga tena mifamely an-gazety mihitsy zahay ireo zany tamin'izay fotoan'izay hoe raisinay phrase par phrase mihitsy ny fanazavana sy famakafakana hoentin'ny Maurice Tiavonana tamin'izany fotoan'izany na Pierre Older dia tsikerainay tao amin'ny Free FM ary io nandritra ny fotoana lavo hatramin'ny zavatra fanerasera sy manodidina ny fiainan'ireo mpanao gazety ireo tamin'izay fotoan'izay dia hoe mifampitsikerana zany zareo mitsikerany ataonay zay koa mitsikerany an'zareo ary misy vanim-potoana tena miakatra faratapony mihitsy ny feo tamin'izany tadidiko tsara nisy vanim-potoana anankiray tena hoe najanona mihitsy aloha le famakafakana dia nandeha mifampiresaka tamin'ny ministre serasera tamin'izany fotoana zany Henri Laurent Radjason na fatatsika amin'ny Roly Mercia nentina nandaminana an'izay le hoe hamafy ny letan'ilay fifampitsikirana an-gazety zay dia tateoriana zany rehefa nandeha zay fiara-miasa zay isan'ny olona tonga nanatevina n'izay fiara-miasa tamin'Andriamatoa Rajoelina Romampianina zay sy ny mpiara-miasa aminy namana Maurice Tiavonana dia na dia teo aza io le ataontsika hoe tsy fito vi-pijery tamin'izany fotoan'izany satria tamin'ny tetezamita ny fijero any tsy mitovy fa ny olona tsy miady dia niezaka ny fandray tao anatin'izay fitoviana tadin-dokanga zay indray zany zahay sy Maurice Tiavonana tamin'ny voalohany aloha ohatra somary fanalavidavitra ihany rehefa fampiresaka taterina ny fanatina dia afaka fampiresaka tsara fa tena rehefa niaraka ny resaka taminazy dia tena olona faran'izay tena tsotra mahavariana mihitsy tena hoe olona tsotra ary tena olona manaja olona be mihitsy izy ary za manokana moa zany ty moa zany tsy izy idiran'ny tontolo asa fanaova gazety fa mbola sy naria Maurice ny teny ratsy any indreo mandeha ary tsy miteny misy Maurice tena tsy miteny misy Maurice mihitsy ale nahita lehilahy mbola tsy miteny ratsy dia tena na dia ao anatin'ny fahatezerana tsy manao mihitsy